Vahoaka zahay tompony tany toy tanjazanay toy namboleanay toy nisy lolonay toy. Anako fa misy telopolo tao mahery naterako toy iaby mizetsiky manambany. Malahelo iaho rene piotro satria alainakeriny ny tananay fa iareo zao ro tompo-kere nefa panapahefana hoakendreana fa tsy zahay hindaisa basy hindaisa pistole havonovono anay vahoake tsy enkene iaho rene niteraka mena seba zahay orotsy normale ze olo andese toy fa mikaramanady mampelahelo iaho ndrarahy hipeteliny niteraka 10 tao etoy namboliana etoy ary nipetraranay ety. Nampanatsony fanjakana tamin'ny alalan'ny préfecture androany tao Nosy Belleville nisy olo teny andreo vahoaka monina amin'ny Nosy Sakaty. Antony fionana ny anesorana azy ireo sy ny vahoaka amin'ity nosy ity sy ireo nosy kely rehetra manodidina any amin'ny tapany avaratry Madagasikara toa ny nosy Mitsio. Esorina ny malagasy fa omena ny mpampiasa vola vahiny ny tany toa ny Green Matalande hisehatra amin'ny fizahantany. Raha mbola manjavozavo amin'ny vahoaka izay tena ho atao, efa ely ny tompon'andraiki mpanjakana eny fotony fa tetikasan'ny filoham-pirenena io ka tsy maintsy manaraka ny vahoaka, tsy maintsy andeha ny asa. Faly miarabantsika jiaby ndray mpanaraka ny chaîne vaovao malagasy. Araka hitantsika vidéo samy hafa teo fa mitovy ihany satria resaka fandravana tany no misy amin'izao fotoana zao iainany vahoaka malagasy rehetrarehetra. Raha tsy mitsangana atsika dia lasa tsikelikely ny tanytsika izay tompon'izay satria lasa ny vazaha. Hitatsika zao ny fanehoan-kevitra natao ireo vahoaka fa indrindra raha mamabe teo fa tsy manaiky izy satria efa nandritra nipetraka nandritra ny 30 40 50 taona nanajary namboly teo amin'ny toerana io tampotampoka eo misy vazaha tongany dia tompon'ilay toerana. Hitatsika amin'izany fa tsy manaiky hatramin'ny farany zareo ny vahoaka any amin'ny toerana hisy raha mandriaka aza. Hitatsika ihany koa amin'ny vidéo fanehoan-kevitra teo tany Nosy Be, Nosy Sakaty, Nosy Mitsio ny roasy fitondrana Andrajoelina ireo vahoaka monina ao an-toerana. Nefa hitatsika fa tena vaovao mampalahelo zany satria olana efa nanjary namboly nipetraka teo mandritra ny aman-taona marobe dia tonga tampotampoka koa zany zareo ihany koa indraindray hita fa mialokaloka ao ambadiky ny hoe hisy mpamatsy vola hisy vazana hisy ireo arabo hanao zany programan'asa fitondrana Andrajoelina zany ary rehefa programan'asa Andrajoelina dia tsy maintsy tanterahina ary tsy maintsy miala eo amin'ny toerana eo ny ponana ny vahoaka madinika zany. Mampametra-panontaniana zany ho an'izareo mialokaloka ao ambadiky nireo mpamatsy vola zany hoe ho an'ireo mpamatsy vola ve izany toerana programa na fotodrafitra zany sa any filoham-pirenena Andrajoelina. Raha ohatra ka hoe any filoham-pirenena Andrajoelina dia fitavatena zany tompo lahy sy tompovavy satria ny toerana io misy tompony. Ny vahoaka efa mainty molaly teo efa mantaony 50 70 taona ka amin'ny fomba ahoana esorinao amin'ny taona zao ny vahoaka izay ponina efa niaina teo amin'ny toerana io nandritra ny aman-taona maro efa manana zafy kitro dia ho esorinao tampotampoka fa ianao mpitondra fanjakana ianao ny filoha zay dia tsy maintsy atao izany fotodrafitrasa izany. Ndao rahantsika mpanehoan-kevitra voalohany tamin'ny tranga izay nisy tany Manday Toliara izay. Hatahirana ny animponina eto amin'ny secteur faculté des sciences Manday raha nahita ireo mpitandro filaminana sy ny vadin-tany iroso amin'ny fanaovana bornasy amina tany manodidina ny 2 hektara ahitana tokantrano mahery ny 20 raha ny fanazavana. Nanohitra izany ireo mponina ary nanamafy ny tsy hanaiky ny fankanany tany hatramin'ny farany. Zahay tompony tsy mangataky gnaty tany toy tany zazanay alakalaky resakinay manjeny teo nisy lolo na lando izy na finja noho ny gn'anakitsika hianatseto atao université tany toy. Kanjo raha toy avilindrozy fa maro ny tany letakindrozy ampanambola vazabe tsekenay zany. De eto misy olo Andriamatoa Rija zao hangalaka ny tany toy olo raiky olo baka Toliara eto avao zao hangalaka ny tany toy fa tanin-jazany toy ka zahay tsy manaiky an'io ary tsy ireo avao ny sakananay teto fa maro zay vahoaka zahay tompony tany toy tanjazanay toy namboleanay toy nisy lolonay toy. Anako fa misy 30 tao mahery naterako toy iaby mizetsiky manambany. Malahelo iaho rene piotro satria alainakeriny ny tananay fa iareo
zao ro tompokere nefa mpanao mpanapahefana ho akendreana fa tsy zahay hinday sabasy hinday sa pistolet havonovono anay vahoake tsy enkene yaho rene niteraka mena seba zahay urotry normale ze olo andese toy fa mikaramanady vampela helo yaho njaray peteliny niteraka 10 tao etoy namboliana etoy ary nipetrarana etia alay nankerenozat efa nisy didy navoaka ny fitsarana ny taona 2024 raha ny fanazavany roponina atrany amin'ny tsy tokony anovana bornage anio toerana io 5 mifanohitra amin'izay ny zavamisy androany misy didy naboaka ny tribunal tamin'ny 2015 taratasy fanakanana anio taninay ity fandehany didy io tsy azo domaine atao mandeha aty aloha tsy azo atao ny manaonao établissement de borne tsy ara-dalàna etoy fa ny zestavandro aminay nao zao manaboky tany manahino ka zahay tompoko tsy anainky an'izany fa tanjazanay ity maminay noa mafisin'ireo ray aman-dreny mpanamainty molaly fa tsy araka ny fifanarana tamin'ny nanomezana ny tany ny zavamisy eny manday amin'izao fotoana izao raha anaovana asa fampianarana no nanomezana ny toerana tany aloha dia lafo amin'ny mpanambola sy ny mpanankarena ny ankabeazan'ny tany ankehitriny eny fa na ny toerana kely anjaran'ireo fokon'olona mpanamainty molaly aza izao mbola misy manka izao ka anaovan'izy ireo antsoavo amin'ny tompon'andraikitra isan-tsokajany mangataka antsoavo amin'ny tompon'andraikitra isan-tsokajany ny vahoaka madinika hoy ny olom-pirenena na ny mpanao gazety araka hitantsika tao ty manko tao amin'ny ny vaovao ny Gol TV hanao antsoavo amin'izy manko ny vahoaka madinika amin'izao fotoana izao satria raha hitantsika manko ny mpitandro filaminana ny ataon'ny fitondrana fitaovana mba ho herim-pamoretana mba hampiala ireo vahoaka madinika mitsongo voahomana ireo ka dia hanao antsoavo amin'izy manko ny vahoaka madinika amin'izao fotoana izao hitantsika ihany koa na ireo manampahefana ireo eo zao ny chef district na ny be ny tanàna na ihany koa hitantsika na ny solombavam-boaka ireo ataony fitondram-pandrakana fitaovana rehefa hoe avy baiko midina dia tsy maintsy manaraka efa ihany koa ny olona manampahefana na mpitandro filamina eny amin'ny toerana eny fotony izay ka andeha hanao antsoavo amin'izy manko ny vahoaka madinika izay tsy manana tapidalakale amin'izao fotoana izao arahantsika ihany koa manko ny fandravahan-tany ana nosy be nosy sakatia nosy mitsio amin'izao fotoana izao raha tsy mitrangana manomboka izao ny vahoaka malagasy dia hiala amin'ny tany tsikelikely ny vahoaka ny madinika zay fa ho lasan'ny mpanambola na ho lasan'ny vazaha hitantsika na ny filopirenena andrajoela amin'izao fotoana hoe vazaha ka zay tiany hatao amin'ny toerana io satria na ny mpitandro filaminana ho antenaina na ireo manam-pehefana eny fotony ho antenaina tsisy fanantenana antsony fa herim-pamoretana avy hatrany no zavamisy iaina ny vahoaka madinika eny antoerana izay koa andao arahantsika ihany koa zany fanokevitra na fitsaraina ataon'ny vahoaka manodidina any nosy be nosy sakatia nosy mitsio izay zay ihany koa tompolasy tompovavy no afaka no zarena amintsika eto fa azadino hatrany ny miabone na manao zay na manao commentaire afatsika matsaritsary zavatra izay makasitsika meloha tompolay izy tompovavy nampanatsoa ny fanjakana tamin'ny alalan'ny préfecture androany tao nosy Belleville nisy olo teny andreo vahoaka monina amin'ny nosy Sakaty antony fionana ny anesorana azy ireo sy ny vahoaka amin'ity nosy ity sy ireo nosy kely rehetra manodidina any amin'ny tapany avaratry Madagasikara toa ny nosy Mitsio esorina ny malagasy fa omena ny mpampiasa vola vahiny ny tany toa ny Green Matalande hisehatra amin'ny fizahantany raha mbola manjavozavo amin'ny vahoaka izay tena ho atao efa ely ny tompon'andraiky mpanjakana eny fotony fa tetikasan'ny filoham-pirenena io ka tsy maintsy manaraka ny vahoaka tsy maintsy andeha ny asa le polina aloha hitatsika zao fa tsy maneky satria efa elaela ihany le zavatra io dia efa elaela koa le zavamisy dia efa mivory matetiky zany le vahoaka ao amin'ny faritrin'io faritra io zany dia efa tsy maneky zany zareo amin'ny resaka zay le projet io avy zay dia zay zany mahatonga zareo hatramin'izao satria tamin'ny marainay zany misy voiana nataon'ny zareo tany amin'ny tany Sakatia le vahoaka misy zany le voatany le vahoaka zany miteny hoe raha ohatra ka misy projet ohatran'izay tokony mba magnampy ny vahoaka zany ny fitondram-panjakana mba miara miresaka amin'ny zareo zay zany etaetan'ny vahoaka any mba ahafahana hoe magnanisy mijery ny réalité misy amin'izay ino tokony atao par rapport amin'izay tsy mazava tsy fantatra hoe inona marina ny zavatra mila atao tsy fantatra ny vahoaka zany ino ny zavatra mila atao aty alafady ao Ambohibe mirefy 20 hektara aty alaonko Andranomatavy 10 hektara
faritra fanjonona nentim-paharazana manodidina ny nosy Sakaty 10 hektara, faritra fambolem-kazo eo Sakaty 10 hektara, torapasika manodidina ny nosy Sakaty 7,2 hektara, nosy Raty izay nosy fandevenana no sady rakotra onko mainty na corail noir, eo ihany koa ireo karazana orchidée samihafa. Ireo no hoafo sy hopotika ary anjakan'ny vahiny mpanambola raha resy amin'ny tanin'ny vahoaka ao amin'ny nosy Sakaty. Manoloan'izany, miantso fifampidiniana matotra sy fanehoana ny mangarahara avy amin'ny fitondram-panjakana ny vondron'ny firaisamonim-pirenena. Toerana rehetraty hoe efa misy olo mipetraka aby zany efa elaela, efa mantoana ny maro. Esorina eo le olona dia lasa ohatrany manahirana azy zavatra zay ka izay société civile zany magnano juste hoe mangataka zany amin'ny fitondram-panjakana mba hoe mba hiresaka amin'ny société civile mba afahana mandamina le situation misy par rapport am'le zava-misy. Satria le zavatra iny fotsiny hoe zao mila raisiny lasan'ny mpamatsy vola, lasan'ny mpanambola le faritra tasany zao koa le de mila mazava amin'izay zany inona man tokony atao, inona no marimaritra raisina tokony azo atao par rapport am'izay zavatra zay. Milaza ho miaro ny tontolo iainana sy ny arena voajanahary ny fanjakana malagasy ho hiatra ny faneho-kevitry ny firaisamonim-pirenena. Arena voajanahary maro anefa no anjavona raha apetraka io toerana ho an'ny mpizahan-tany io ao amin'ny nosy Sakaty izay tafiditra anatin'ny faritra tantanin'ny vondron'olona ny fotony. Manodidina ny 20 amin'izao fotoana ny fikambanana sy firaisamonim-pirenena manaraka akaiky ity endrika fangoronan-tany na accaparement de terre ity.